antsika tsara ihany izay nasaina namaly antso tonga ao anatin'izao fivoriana izao a. Isaorina ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay mitarika an'izao fivoriana izao a, nanome tombotsoam-pahafahana ahafahako mizara ny tenin'Andriamanitra. Isaorina ihany koa ny mpitandrina na ny avy any Frantsa tonga eto Allemagne, na ireo izay mangetaheta tonga manatrika fotoana, na ireo izay manotrona mambavaka mitondra an'izao fotoana izao a, mba ahafahany fanatrehan'Andriamanitra tena mahazo aina anotrona antsika ny tetakarivo ity. Hitantsika tsara avy ny Andriamanitra ny amin'izany a, amin'ny anaran'i Jesosy andao ity-tanana mafy-peo an'ny tompo. Ny zavatra kely matery ny foko a, andao ny hariva mialohan'ny izarako ny tenin'Andriamanitra. Mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra ao Matio 4:20 andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny 2:20. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa amin'izany andro izany ozy izy dia izy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toy izany a, toa azy amin'izay niandohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsisy intsony. Ary tsy efa noafoeziny izany andro izany ozy izy dia tsy misy nofo novonjena, fa nomony amin'ny olombofity a dia hoafoezina izany amin'izany. Mafantatrareo fa vetivety kely ny fotoana eto ambonin'ny tany, tena mielona tahaka ny akofa ny fiainan'ny zanak'olombelona. Zao a manomboka sady ny taona dia fifarana sady rehefa afaka fotoana foy indray. Ohatry ny hazakazaka kany amin'ny février sady sika vetivety dia tapa-taona. Ohatry ndray angamba ho avy ny andro, ohatry ny ray andro ny herintaona. Asa nazonao hoe zavatra tiako zaraina. Fa maninona Andriamanitra no manafony fotoana? Ohatry ny mahita an'Andriamanitra izany hoe manam-parahina, nefa Andriamanitra ny foloany izy. Dia mikitika fotoana izy mba higagnena na ahazahoana olombofity be dia be. Amin'ny andro farany mantsy Baiboly dia milaza fa misy andro mahory, ary rahantsika malala fa efa nanomboka le hoe tsy hono le andro mahory, fa le andro fahoriana lehibe voalaza amin'ny Baiboly io a, any amin'ny grande tribulation, efa tsy intsony zanak'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tena nilaza eto fa ny ampisian'ny olombofity dia hanafoizana ny fotoana ny fampahoriana. Zany hoe le fotoana ny fampahoriana akelezin'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mahazo tombony amin'ny olombofity. Satria any am-parany any na ny olombofita azy ozy izy eo amin'io Matthieu 24 io be dia be no voafita. Dikan'izay mety tena matoa zavatra anankiray mety ahavoakasika olombofity hoe ho voafitaka. Tsy ren'le olombofity mihitsy ny any fomba amin'iny Satana lalana miendrikendrim-pahamarinana sandoka, amin'iny fifantohanao tsy ao le tena motivation ilan'Andriamanitra anao mampampona an'Andriamanitra. Dia teny amintsika ihany tetakarivo ity a, mila mitany antsika miombona mandrakarivo, miambina isan'andro isan'andro, malala ao anatsika ny feo amin'ny fahamarinana. Satria ity resaka ity tsy resaka hoe teo ampiasain'Andriamanitra na teo mpanompon'Andriamanitra fotsiny a, na hoe olombofidin'Andriamanitra, fa ity resaka ity a mianatra manaina ara-panahy. Tena hoe mila fiambenantsika mba tsy ho voavilon'ilay ratsy lalana, fa ho tafatoetra tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra manantena ny fiverenan'i Jesosy sy miomana ho amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry amin'izany fotoana izany. Fa zao vaovao mahafaly mahatoky Andriamanitra, ary Andriamanitra tsy mba tsy marina izany. Amen. Rahantsika ny Baibolitsika amin'ny Jona 7 androany resaka manokana mikasika amin'ny hoe ahoana manahoana rehefa inona ny tanjon'Andriamanitra, inona ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiarahanao aminy, inona ny tanjony amin'ny fiarahanao aminy. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika en communion amin'ny Jesosy dia inona ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izany. Jona 7 manokana amin'ny andiny voalohany. Ary nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny folo voateraka. Ary ny mpianany ny anontany azy hoe, Rabi eo, iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny niteteraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Hatrio aloha dia toizantsika nefa avy eo. Mba tsika veloka ve fa dikany hoe mandalo a dia tsy zavatra rehetra misy eny an-dalana tsy voatery fatohan'ny fifatohanao, fa dikany hoe mandalo ianao dia mandalo. Zay zao a mandalo eto Allemagne
ny andarana eto zao dia ty fivority ny tanjona ka raha ty fivority zany ny tanjona fifatoana iray manontolo ato anatin'ity fivority mialohan'ny alanay hatrany Antananarivo tonga ao Frantsa dia efa mitona ambavaka ty fivorino aty zay satria misy objectif ao anatina fivorino anankiray zay tanjona tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amina toerana anankiray voafaritra an'Andriamanitra ny voninahiny sy asany noho izany mila fantsona tsara Andriamanitra ao anatina fiomanana mba ahafahan'Andriamanitra manao zay tiany atao. Teto Jesosy nandalo teo amin'ny toerana anankiray ozy izy baiboly hoe ary nandalo Jesosy zany hoe tsy hipetraka eo Jesosy tsy eo zany le destination fa mandalo izy. Teny zavatra nahavariana dia zao Jesosy nandalo nefa Jesosy mifantoka ny jery an'le jamba. Jery an'le jamba izy. Ty taona ty ho an'ny asa fanompoana manokana dia natao hoe taonjobily. Jesosy niteny hoe taonjobily izy ty taona ty dika hoe taonjobily dia zao hoe ao anatin'izany taonjobily zany misy fanafahana, misy fahasoavana geza be ataon'Andriamanitra, misy fisehoan'Andriamanitra ny fomba tsy takatry ny saina na takatry ny vavaka ao atao akory fa amalian'Andriamanitra anao fa mitsorana trosa, fa mitsorana gadra. Zany no voalaza ny boky Levitikosy 25 any. Dia eto ny zavatra hitako dia zao hoe Jesosy sendra nandalo dia mifantoka tamin'le jamba. Tsy le jamba ny antsoantso fa Jesosy ny nahita azy. Mety le jamba moa efa javatra ny amboaka raha teo tsy mahafantatra hoe andalo Jesosy, fa le jamba mipetraka mety nangataka teo amoron-dalana tonga dia Jesosy mitodika mijery sy mifantoka tamin'le jamba. Mampatsiaro anahy ny Exode 3 le izy le ten'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe 3:7 ozy izy ny ten'Andriamanitra tamin'ny Moïse hoe efa reko ny fitaraina ny oloka dia hitina azo ao amonjy azy. Zany dia teny aminao mila fantatra ty fahamarinan'ity fa mity taon'ity raha maharaka tsara ianao sy misokatra amin'Andriamanitra ny fonao tsy voatery ho takatry ny antsoantsonao daholo zay vahaolana ilainao fa Andriamanitra miasa saina ny aminao ka na tsy miantso akory azy anao dia mitodika izy tahaka ny jerevana an'le jamba dia anao tanteraka an'le vokatra ao. Tsy maredeka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Miresakantsika mikasika hoe fampahiratana jamba ao boky Luka 4:18 Andriamanitra miteny hoe ny fanahy Jehovah ato amiko naniraka izy izy itory teny tory fanafahana na itory tory fanafahana ao amin'ny malahelo, tory teny mafana ao amin'ny malahelo ampahiratra ny jamba ao anatin'ny programma. Dia ny zavatra mitranga zany raha miresaka tsika mikasika momba ny fahajambana ampahiratana dia misy karazana zavatra be dia be tian'Andriamanitra ho tanterahana ao anatin'izany. Andriamanitra Jesosy nisy fotoana nampahiratra amin'ny Bartimeo. Bartimeo jamba tsy mitovy amin'ity lehilahy ity. Bartimeo efa nahita izy ny jamba vao nampahiratana satria ozy izy Jesosy tamin'ny inona ny tianao fa ataoko aminao dia ozy izy ny ahiratako indray. Zany hoe efa nahita izy vao nampahiratana. Midika an'izay maneho zany an Jesosy Kristy ho Andriamanitra ny restauration famerenana amin'ny laoniny. Bartimeo zany naverina amin'ny laoniny maso fa ty lehilahy ty indray tsy izay ny zavatra nisy. Ty lehilahy ty rehefa nandalo Jesosy dia nomeno maso vaovao. Maso mbola tsy nahita hatrany amboaka mihitsy ny nampahiratana. Zany hoe misy dingana sy degré mpanehoan'Andriamanitra ny heriny tsy voatery hoe hifanaraka amin'izay eritreretanao azy fa azon'Andriamanitra isehoany eo amin'ny fiainan'ny olona tena nona sy mangetaentan'Andriamanitra. Ary tsara hatrany farany ny zavatra hozaraiko fa hiteny zavatra maso be dia be anao androany ary fantatra ny fanamasina mametraka an'izany atao boky ataovy amen. Ianao zany rehefa mandalo amin'ny lalana anankiray tsy voatery hijery hoe hifantoka amin'ny zavatra misy fa any amin'ny destination andehananao no alenao. Zay zao raha tonga aty dia tsy mieritreritra mihitsy hoe ao amin'ny Lidl satria tsy amin'ny programme anay fa aty na dia nandalo amin'ny Lidl ary zay. Dia ohatr'izay nefa ny Jesosy zany izy andehany amin'izay destination tiany andehanana fa teny an-dalana izy no mierika dia nahita ilay zavatra any aboaka dia mitodika izy nikarakara momba an'io jamba io. Dia ny zavatra nisy dia zao le jamba hatrany amboaka io Jesosy tsy hoe akory peterana nahitra azy hoe misy jamba tokony ampahiratana ary tompo ary fa izy mihitsy ny tonga dia ny saina le jamba teo le fahajambana hatrany amboaka nazo anazy. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina amin'ity taona ity Andriamanitra
isaina sy atsiaro ary amaly anao ka hijoro iaino ny fitarainanao zay mbola tsy namaliny ianao hatramin'izay. Mahafantatra hoe misy fotoantsika indraindray mitaraina voavaliana fanjavatra sy eo amin'ity taona ity tena afaka mijoro vavolombelona aminareo manana fijoroana vavolombelona atao anatin'ity telefonina ko ty zazakely anankiray vao tamin'ny herinandro 2 jours 3 jours lasy zay maty ny rayany raiko dia ozy izy indray aman-dreny atao dialyzy anarina nefa mbola zazakely dia mahagagana tonga anizy hoe inona ny tokony atao fa tsy mifonctionne ntsony ny rayan'ilay zaza dia nandefa sary misy na eko le avy any amin'ny dokotela le ray aman-dreny vao tafiditra ny tonjobily 31 Mandrakanoary ndana miverina manao contrôle ozy izy ny dokotela tsy mampino ray vaovao no le zazakely tena mijoro vavolombelona aminareo ahako fa maninona no manomboka an'izy ao anatina tantara sy fijoro vavolombelona tsy zay ihany fa be dia be ny olona tratra le tonjobily ao amin'ilay programme an'Andriamanitra tafiditra amin'ilay vague prophétique dia misitraka n'ilay vokatra tsy takatra ny saina avy amin'Andriamanitra. Tsy te hanentana anao aho hifantoka amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra fa te hanentana anao aho hifantoka amin'Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra. Zao no tiako fantatsika fa Jesosy rehefa miteny zavatra anankiray, rehefa miteny Jesosy zavatra anankiray, iny zavatra teneniny dia hainy atao satria imato kokoa no anarany. Izy zany fidèle foana amin'ny teniny. Dia itsika zany tokony hametraka an'Andriamanitra amin'izay toerana misy anazy zay hoe izy fidèle amin'ny zavatra lazay. Ny zavatra tiako fantatsika ihany koa, inona zavatra tiako fantatsika ao amin'ny jaolina toko fa 7 io Jesosy teny an-dalana fa avy aiza izy tamin'ny fotoana io no andeha ho aiza. Ao amin'ny jaolina toko fa 9 jerentsika ny andimy farany indrindra teo zany ny zavatra nisy. Ao amin'ny jaolina toko fa 9 ny andimy fa 7 sy 9 hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fotsim-bola ary Abrahama dia fa izy dia ao amboniny kely izy le efa maty tamin'ny Jiosy hoe ianao mbola tsy feno 50 taona akory dia milaza fa efa nahitany Abrahama sady dia naka vato hitoraka azy ny olona fa Jesosy mierika niala teo an-kianjan'ny tempoly. Zany hoe Jesosy avy any amin'ny tempoly mivoaka teny an-dalana. Fantatsika zany fa tao amin'ny tempoly izy no mivoaka ary ny olona dia hitora-bato azy. Avy eo izy rehefa niala tao dia teny an-dalana izy nahita n'ilay zavatra any am-boaka satria mitoy ao mihijo na toko fasiny le izy. Zao zany ny zavatra misy Jesosy rehefa voaroaka avy ao amin'ny tempoly dia mijery olona eny ivelan'ny tempoly indray izy ho afahany. Voaroaka izy tao amin'ny tempoly dia nefany tamin'izy le tsy natao amin'ny tempoly anazy dia zao misy olona le nivelan'ny tempoly mila ny famangina. Dia misy izy ny baiboly ao amin'ny jaolina toko voalohany 2:1 sy 2:12 ozy izy ny tenin'Andriamanitra mijerentsika kely ny jaolina toko voalohany 2:1 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta inona ny vaky ny teny ao zao ny voasoratra tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa zay rehetra mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Zany hoe rehefa tsy nandray azy ny azy tao amin'ny tempoly dia le tany ivelany nandray azy na azo hery ho tonga zanak'Andriamanitra sy nandray fampaheratana amin'ny maso. Voaka ny tempoly Jesosy. Rehefa mivoaka ny tempoly Jesosy nandray fahagagana le jamba tany ivelan'ny tempoly hatrany am-boaka. Zao zany ny zavatra misy. Ty lehilahy ty nandray fahagagana mivoaka ny tempoly fa zany nefa miteny aminao koa misy koa mandray fahagagana hiditra ao amin'ny tempoly. Lesan'ny apôstôly toko fahatelo andiny voalokatra amin'ny fahelina nisy an'ilay lehilahy mpangataka sy malemy teo am-bavahadiny tsara endrika natsanga amin'ny Petera sy Jaona. Rehefa natsanga amin'ny Petera sy Jaona malemy teo am-bavahadiny tsara endrika io dia niditra ho any amin'ny tempoly izy. Jesosy mivoaka ny tempoly mampahiratra jamba. Ny anaran'i Jesosy fa tsy Jesosy tamin'ny fampiasana ny Petera sy Jaona hiditra ny tempoly nanangana amin'ny malemy hatrany am-boaka. Mahafantatra ao ve fa zavatra mahafinaritra ny fomba fiasan'i Jesosy dia zao izy manatanteraka
miasa foana amin'ny fotoana rehetra. Izy no laza. Zaho ndraiky izy miasa, ary za miasa mandraka ankehitriny. Fa za zao androany tena mananatoka mihitsy fa hiasantsika tsiray avy eo. Tena mananatoka fa hiasantsika tsiray avy eo. Tsy zavatra kisenasely zany. Ary ny zavatra rehefa eloavan'ny fisedrana be, dia misy hamamina be miafina ao ambadika izay. Ny fatanteran'izao fotoana izao androany dia misy sedra. Nanomboka avy any Antananarivo nakaty zay dia sakatsakana foana. Na nidirana tao Frantsa aza, saika tavela tao frontière zay. Natsomy polisy. Hoe tsy hiditra aty amin'ity tany Eropa ity. Fa tsy azo sakanana le dia mahafantatra hoe zavatra mitranga androany. Matoa zany zay tsy voasakana tonga eto fa nao dotry mody malemilemy sy mitsipozipozy zany aza ho mijonoana ny fahitanao anay aza le kely ny fil jerena fa ny herinaratra hoentiny. Alleluia. Andriamanitra ny teny mieriko izy dia tanterana ao anatin'ny fahalemena. Ka izy matonaton'Andriamanitra ohatran'ny faible ianao, ny puissance ny plus. Zany angatsy mariteko. Diky fa raha mamangy ianao eo ampidiran'Andriamanitra dia afaka mangy ianao eny am-pivoahana koa izy. Dia zay mahatonga an'le teny hoe hotahina ianao raha mivoaka, dia hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha miditra, dia hotahina ianao raha mivoaka. Ty rangaha ty zao tamin'ny Jesosy ndeha nivoaka, nivoata. Ary misy koa nefany nivoata teo am-bavadiny tsara endrika, tafiditra tao amin'ny tempoly. Androany za tena mino fa ao anatin'ity taonjobily ty Andriamanitra dia amangy antsika fomba mahagaga izy. Manany ianao faharetana fa tsy fotoana very akory ny fotoana kanesanao eto amin'ny fanatren'Andriamanitra. Bartimeo zao tsy sotra tamin'ny Jesosy niditra tao an-tanàna fa izy voaka ny tanàna nanasitrana amin'ny Bartimeo ihany koa. Ka tsy maintsy ho avy ny anjaranao fa mifalianao amin'izao fomba famangin'Andriamanitra zao. Eto amin'ity Jona 2:7 ty mikanyty lehilahy ty dia lasa ambeti-dresak'olona. Mahafantatrareo hoe lasa débat be tao an-tanàna mihitsy ny tantaram-piainan'ity lehilahy ty. Rahajentsika ny Jona 2:7 voalohany, Jona 2:7 voalohany sy 9 vao vakitsika teo. Dia zao ny zavatra ozy izy ny mpianany nanontany an'i Jesosy, Rabi, fa inona moa iza moa no nanota? Lasa resak'olona le izy. Raha nanota ary ty jambo ty dia oviana izy nanota. Nefa izy ary hatrany amboaka ny jambo. Ny 9:7 Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota. Jesosy zany tsy olona kizitana. Rehefa notaninao zany izy dia afaka mamaly ianao ampitiavana. Ny toetran'i Jesosy zany ny olona feno fanamasina dia olona afaka miteny sy miresaka amin'ny fahalemem-panahy. Jereo tsara ny zavatra mitranga marxitane zany. Ny mpianany miteny hoe Jesosy iza moa no nanota? Le zalahy ty no nanota sa ny ray aman-dreny? Taizany io zalahy io no nanota nefa izy ary zavatra ny amboaka. Fa Jesosy mamaly tonga dia mpitiavana be. Ka tsy izy reny nanota fa raha ianao zao mifanena amin'olona tsy ampy amin'ny fanamasina. Fantanina daladala ko za fantanina zany. Rehefa ao anatin'ny olona anankiray mifahafeno fanamasina dia mitondra ny olona io anana fahalemem-panahy sy le vokatry ny fanao amin'ny bokin'ny Galatiana 5:5-7. Fa teto ny zavatra nanaitra dia zao le valitenin'i Jesosy. Ozy izy anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Inona ozy izy? Anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Io valiteny io mahavariana hoe olona jambatra any amboaka na vela hitoetra ho jamba mandra-pahalebeny mba hanehoana ny asan'Andriamanitra. Nandratsika mitady argument anamarinana situation tsy mety anankiray. Ho Jesosy tsy ny antony olonan'io tsy misy hoe ahoana fa zao amin'ny fotoana isehoany vahaolana avy amiko dia maro ny tampom-bava sy teny hoe mahagaga Andriamanitra. Ny valiny tsy avy aminao hoe ianao no nanota, ny valiny tsy avy amin'ny ray aman-dreninao, fa navelan'Andriamanitra zany mba hiseho sy avelan'le izy hitranga mba hanehoana ho voninahiny amin'izay tsy mino. Navelan'Andriamanitra ho populaire le olana mba ho populaire koa miracle. Mety ho retina izy, mety ho karazana problème maro samihafa tsy takatry ny saina izy, fa mivaliny ao ambadika izy dia le valy tenin' Jesosy hoe
te aneo miasa koa. Za zao mahita olona eto androany misy zavatra ohatrany maharitra be zany dia ozy ianao hoe impossible, efa tsy possible ntsony nitrangany zany ary mety efa tsy mety anirinify angambany akoho fa misy Jesosy ifanentsika sy ianao nytitody ary any mivavolombelonao fa hitodika Andriamanitra dia atsiaro izay manjoanao ihany koa amin'izao fandalovana. Jesosy tsy hoe kory mandalo hoe lasa koa zay dia lasa izy. Eo amintsika mandrakariva izy. Fa raha isitsika izy ohatra ny acte prophétique. Mandalo zay. Kanefa tao anatin'ny fandalovanay dia misy angle na révélation nanokafan'Andriamanitra ny masom-pananao ahafahanao mifandray amin'ny zavatra manokana avy amin'Andriamanitra mandritra n'ilay vizity. Andriamanitra rehefa maniraka olona anankiray anao zavatra dia zavatra manokana ny andrahan'Andriamanitra azy. Ary amin'ilay zavatra manokana tian'Andriamanitra ampiasana azy dia tanteran'Andriamanitra mandritra ny fotoana andalovany. Andriamanitra tsy hoe miala ao aminareo izy, eo amintsika mandrakariva izy. Fa amin'ity indray mitoraka ity misy zavatra mbola tsy nisehony teo amin'ny fiainanao fa tia ho tanterahana amin'ny alalan'ny fanirahananay mpamompony tonga eto amin'ity toerana ity. Dia ohatr'izao Jesosy nandalo ary rehefa nandalo izy dia nahita dia nitodika nijery-jambatra any am-boaka anankiray dia ozy Jesosy androany ny fotoana sy rendez-vous hanehoana ny asan'Andriamanitra ampahiratana ny maso. Samino androany fa ninona karazana zavatra mamesatra anao hatramin'izay. Eno ty teny ty fa ty tsy avy aty amiko avy amin'ny Jesosy ny zavatra maharitraritra efa ela be zay ohatra mbola tsy tanteraka ihany amin'ity tao ty ho tanteran'Andriamanitra izy. Nareo hoe tsy mahita hoe Andriamanitra rehefa leo voninahiny dia ohatrany mizizotra kely zany izy. Marary mafy Lazarosy dia tonga ny olona anankiroa miteny marary ny sakaizanao. Tsy fahafatesana mianton'izany fa anehoana ny voninahitra. Maty any Lazarosy vao tonga izy. Ianao mieritreritra hoe tara izy fa izy mahita eo amin'ny fotoanany izy. Andriamanitra manko tsy tara ny zavatra hita maso tsy vitanao zany. Na nieverina hoe fotoana nidepase ny finoanao hoe efarana nepasana hoe mbola ifo. Fa ny an'Andriamanitra rehefa izy niteny hoe fo azony eo esoa fotsiny varavara-pasana fa tsy maintsy mivoaka Lazarosy. Zao ny zavatra nisy. Kay ty voninahitra Andriamanitra ty hoe Andriamanitra rehefa ny voninahiny dia zao tsy zavatra tsotsotra le izy. Ilay mandeha zay ahako tamin'ny 2019 nandeha tao Frantsa nanantona mpampo-Andriamanitra anankiray. Dia tao amin'ny asa fanimpondry zareo nisy vehivavy efa lehibe. Be taona izy mivady mbola tsy nahazo taranaka mihitsy. Dia natsony tao anaty fivoriana miantso an'zareo fa nampahitan'Andriamanitra hoe mihin'Andriamanitra taranaka olonareo. Dia somary mihina ilay pasteur tao an-toerana ary satria io indray ilay adalan'ny Afrikanina. Mahita faminaniana mihoatra noho ny olona, mahita volana miloha biby angamba. Tsy nampozina fa kay mety efa nisorona ny tranon-janak'ilay vehivavy. Dia zavatra mitranga tonga tokondra volana bevoaka ilay vehivavy Abigail ilay anaran'ilay zanany zao. Ty teny aminareo zany hoe misy zavatra indraindray tsy voatery ao anatin'ny kajinao fa fananian'Andriamanitra aseho le izy mba halalanao ny heriny sy ny voninahiny. Ary mahafinaritra mihitsy ny mahita an'Andriamanitra mahazavatra impossible. Fa raha zavatra vitanao ihany tsy ilatsika azy zany. Hitanao ny sedra ny atao hoe finoana tena izy dia mifafanao mitoetra ao anaty fatokina miatika ireo karazany zavatra tsy tahaka lalovanao eo amin'ny fiainana nefa vahan'Andriamanitra. Dia ohatry mahavariana zany Lazarosy tiny nefa tsy tahitra izy fa navelany ho faty. Fozy izy anehoako ny voninahitra. Dia ozy izy maro raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Dia ozy izy Jesosy zareo efa entana. Dia Martha mahafantatra baiboly be satria nandalo école biblika tany États-Unis. Doctorat en théologie ny diplôme Martha. Dia ozy izy Martha hoe fantatry any izy fa hitsangana amin'ny fampitsanganany tena maty araka ny fampianaranao. Dia ozy izy Jesosy non. Amin'izany izy hitsangana fa ilay atongavako eto za ny fananganana ary fiainana. Dia ozy izy Jesosy melohan'ny ananganako azy any am-parany
eto tany izy aloha dia efa atsangako image tian'Andriamanitra ho tafiditra ao anatin'ny sainao fa ny fiainanao ray manontolo mihitsy ny sarobidy eo mason'Andriamanitra ka nafaran'izay enjana aza ny zavatra mitranga enjana koa ny Andriamanitra mpampitranga zavatra ka io zavatra nanovantsika eo amin'ny fiainanao ilana fampahirezana fa tsy haiko message de réconfort napetraka Andriamanitra ato anatin'ny foko zao teteny aminao Andriamanitra amin'izao fotoana zao hoe mihvoninahitra fotsiny izy mekavy ianao atombo mihoatra ny fotoam-pisaorana no fotoana hitaraina satria rehefa ao anatina fahalalana ianao sy fahatakarana fa Andriamanitra efa nalaza fa hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy aza vela izy zavatra ampitanondrika anao ara-panahina ka angejanao mitovy amin'ny jepilisy tsy mampaninina fa Andriamanitra afaka anovany zavatra rehetra ho tsara lavitra izy raha ianao moa zay olo zay dia tiako ianao itiatanina mafiderana dia ino ny zavatra mitranga Jesosy Kristy ne taiza mitoerana izy nafantatra taiza moa toerana nasamborona an' Jesosy tao Jerosalema nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana naleviny izy tao fa zao ny zavatra mitranga rehefa nitsangana izy tsy hoe tany États-Unis na tany Madagasikara fa teo amin'izay toerana na nalambaraka azy ihany toerana na nehoana ny voninahitra taminy tetely aminao fa Andriamanitra rehefa nao aso no fiainanao dia fananian'Andriamanitra mihitsy eo amin'ilay toerana anaovana tsinontsinonanao ny toerana ampijoronanao ka aza mikoropaka aloha raha mety misy fanilena indraindray raha mety misy fanamavona indraindray tsy avy amin'ilay olony ndreny fa lalana izahana toetra hiplacen'Andriamanitra anao eo amin'ilay dinga voninahitra mpiaiky an'izay nanamavo anao teo amin'ny fiainanao izy ilaina zany ny fanambaninao publika mba alehoana ny voninahina ny publika koa Alléluia, ça c'est Alléluia. Là, c'est suite de conversation. Là, ça peut être à les gens. Là, ça me dit que mon bas est à haute faillite. De Dieu, nous faisons nous faire des sacs à mon bas est à une synagogue, un réta nanarette. Si c'est là, la favoise. Si c'est là, la coupe. Nous faisons la femme, c'est pour elle, et Jésus. Notre sous les gens. Alors, pour qu'il va vacavoir Jésus, tu as famille sans avoir ton méthode. Mais tu es stimulé sur ma ricoricano. Fazaraika ndaisy Jesosy avy any jamba tonga dia mitenena nakavovoka izy mavomavo tonga mireoaka iny tsinona maditidity tsara amin'Andriamanitra zany mireoaka tsy aretina fa feta iny vao mampety feta aorona tsotra tsy manana fa mireoaka maditidity ohatrany hoe marikoriko be zany mijery an'le izy fa niraisiny vovotantena sisy dia tonga dia kosehany teo amason'le jamba dia tritireo fa jamba hatrany amboaka mbola nasiana vovoka fetarora ny kosehina teo amasona ohatrany hoe raha ohatra zany radiniana zany amin'ny resaka hoe fiainana dia ohatrany hoe tena jamba tanteraka vao may zany miampy le izy dia zao ny zavatra nisy teto ny nahitako fa tonga Jesosy amorona tamin'ny famoronan'Andriamanitra nefa nilala ho vovoka nasiany fofonena ny boky ny Genesis 3:7 dia tonga olombelona tany teo izy Andriamanitra hoe teo Jesosy hoe zay zanaka tsy mahazo manao na inona na inona fa tsy hita ny ataony ray dia tonga Jesosy niray koa vovoka ohatrany nataon'Andriamanitra ray fa tsy be dia be ny ilay satria mahaso ihany no mosoloana an'olo piesy izy Alléluia dia nasiany fetarora dia nataony tamin'ny maso teo izy tamin'ilay jamba zao afaka mandeha amin'izay ianao manasa n'iny any amin'ny farian'ny Siloama nandeha le malena ka le jamba nandeha nakany amin'ny farian'ny Siloama sasany masony tonga dia verina nahiratra izy zany hoe misy fotoana zany Jesosy manao formule mitovy amin'ray zay hitany ataony dadany any ny ataony mahatonga antsika tsy omby miezaka miaintsika amin'ny fanao tsy mifanaraka amin'izay sain'Andriamanitra atao fa misy fotoantsika teanao zavatra mifanaraka amin'izay takatry ny saintsika fa mody miantso an'Andriamanitra tsika hivalide an'izay zavatra mandresy lahatra atsika fa ianao zany zavatra takian'Andriamanitra aminao mila ianao rehefa mijery baiboly dia mijery ny fanaon'Andriamanitra Andriamanitra zany ohatra ny zazakely ahoana moa mahatonga amin'ny tena ohatra ny zazakely Andriamanitra zazakely ihany mihevitra ao anatin'ny laka nefa ho dobo
kotroka tsy mataitra azy zazakely zany, tsy malala zay afaty azy, zazakely zany. Andriamanitra ihany zazakely ihany mavita milalao vovoka. Dia Andriamanitra midina teto ambony tany dia gagatra amin'ny anjely fa inany mety misy revenana midina teto ambony tany dia milalao vovoka moron'olombelona. Ka ny zava-miafina mahatonga n'ilay voafalebiazana iseho ao fiainantsika dia mifaneketsika momba ny toetratsika ho tahaka ny zazakely tsotra, marina, mora lahatra, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny saintsika indraindray lehibe loatra dia lasa mahiratra sy mihoatra moa izay tian'Andriamanitra ataonay zavatra ataontsika nefa mahavoantsika ilay izy raha vao tsy mitanga antsika satria mila fahatsorana arakaraka ny tapahatsorana nananao ny tapahanehoan'Andriamanitra ny heriny eo amin'ny fiainanao tovy amen. Natao ilay izy dia zao zavatra mitranga verina ny Genesis toko faharoa ny andinina fahafito. Ka io misy reply io amin'ity taon'ity afaka monina tsy misy tonga misy Andriamanitra ary afaka natateraka zavatra tsy takatry ny sainao fiainan'izay olona matoky izay izy satria eto izay olona izay androany amen anehoan'Andriamanitra nyvoninahitra. Dia hozy Jesosy mandana sasaony farian'ny Siloama tsy afaka niditra nakarano tao farian'ny Siloama tamin'ny fotoana tanareo hoe ilay fety piraviravony raha dinintsika dia mety hoe tafiditra amin'ny fety piraviravony jiosy. Dia ny fety piraviravony jiosy dia misy hoe 7 jours fito andro nanaovana ilay fety piraviravony io. Dia ohatr'izao mipetraka midy ny farian'ny Siloama io fa tsy azo hidirana fa mpisorona ny makao. Fa ao anatin'ny fotoana piraviravony io maka rano mpisorona dia mitondra azy eo amin'ny hôtely dia atondraka eo fahatsiarovana nanomezan'Andriamanitra ny rano andro zareo tamin'ny vatolampy tany anefitra mandritra ny fito andro dia mihida ny farian'ny Siloama. Tsy misy maso miditra ao fa tsy misorona ihany. Fa tamin'ity indray mitorako ity le jamba ny rahan'i Jesosy tonga dia makanesa ao farian'ny Siloama dia gaga hoe fangatsy sy mety rehetrarehetra ny teneny fotsiny tendreny dia mahiratra. Fa maninana sainy makao amin'ny farian'ny Siloama misy fahamarina sy révélation tiany Jesosy ho teneniny. Tonga Jesosy ametraka ny fahafahany tsirairay avy izay miona sy nandray azy afaka hanovo ao amin'ny sorotra tsy mila mpisorona. Satria ny efitra tao lamba tao amin'ny tempolo aza efa tritry ahafahanao miditra ao amin'ny efitra masina indrindra. Midika zany fa ny voalina, ny salobona dia ny fambolentsika ao anatin'ny saina hoe tsy afaky ny ahita sy ombona amin'Andriamanitra tsika raha tsy misy mpisorona. Ozy izy ny ten'Andriamanitra za ny lalana sy fahamarinana ary fiainan'i Jesosy tsy misy makao amin'ny raha efa tsy amin'ny lalana. Dia dao hoe tsy kisainy le olona jambatrany amboaka nampiana fetanona ny masony nasain'i Jesosy nandefa tsy hoe naniraka ny peteratsy zao izy tantany mba hiditra any izy rery nakany olona jamba avy afaka akany. Fa manino izy nahita lalana nidina teo ny misy tohatra le makao amin'ilay fary io dia hitany dao le tonga dia nandeha zao olona tsy jamba ny antony dia tsotra tsy mila mpitantana izy makeo amin'ny fary eo amin'ilay source satria lay lalana sy fahamarinana ary fiainana ny naniraka azy. Vao niditra tao izy ny sasany ny masony dia nahiratra izy. Raha ny tokony izy tokony ny andro mpisorona verina izy dia hoe zay rano mba hoentin'ilay mpisorona eo lasa maso. Fa ozy Jesosy tsy miandro mpisorona ianao vao hisasaka mandany ianao mitondra ny tenanao ao anaty fary mba ho sasana. Amin'ny dikateny fototra rehetra sasao masonao fa mandany ianao mandro. Ny maso amin'ny teny Hébreu misy teny hoe ndana mandro. Fa tsika malagasy ny teny hoe sasao masonao amin'ny dikateny malagasy. Tsy maso sasana ny tenen'ny Baiboly amin'ny dikateny fototra fa izy misy ny mandro. Mba azonareo ve ny maso no ampahiratana nefa izy misy ny mandro. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina? Ny tiany Jesosy ho tenenina dia zao Andriamanitra tsy te andio fotsiny an'izay faritra tokony ho ampahiratana na le lesoka tokony ho arenina eo fiainanao. Fa Andriamanitra manatanjo ny anadio mombanao manontolo. Miaraka amin'izany tsika dia mila mahafantatra fa zava-dehibe indrindra amin'i Jesosy dia tsika manana communion aminy. Noho izany teto tonga dia nasain'i Jesosy nandeha izy. Zavatra anankiray tiako fantatrao androany dia tsotra mila mianatra ianao makany amin'i Jesosy. Zao izy
fataro fa raha vao miakina lofotsika aman'olona amina mpisorona na amina mpanompon'Andriamanitra dia tsy mivelatra tsika ara-piombonana amin'Andriamanitra. Ilaina ny mpanompon'Andriamanitra mpitaridary no mpanono lalana anao fa tsy ekinanao izy. Satria zao vanim-potoana iainantsika zao dia fotoana anatsarana manokana fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay ny Jobili midika fa raha ny ray iakana sy Jesosy ka mitoetra ao anatinao teniko angatao zay tian'olona inona fa toko tonga aminao zany. Zany hoe tsy zavatra mpahory anao zany raha tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy fiombonanao aminy. Matonga sosy miteny hoe na inona tsy misy zavatra afaky ny tsy ho azonao raha zava-tsy hoe eto amin'ity tany ity raha tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Miova ny zavatra rehetra raha tokony mpisorona mahazo miditra nakao amin'ny farihan'ny Siloama, satria zay voalaza ny lalàn'i Mosesy rehefa tonga Jesosy nilalina makao amin'ny farihan'ny Siloama, lasa hitan'le lehilahy jamba satria le Jesosy lalina sy famarinana fiainana no mitondra azy. Za koa mahita manomboka androany fa le lalana tonga anao any amin'ny destin ho sokafan'Andriamanitra manomboka androany, ary tsisy tontolo anankiray na sakana avy amin'ny fahavalo ahatonga anao tsy ho mpandresy, satria ho ampahitan'Andriamanitra zava-miafiny ianao ary anam-pifaliana ao anatin'ny ady ianao andray ny fandresenao. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Halleloia. Jesosy tonga dia ianao reny mankandresany lasa izy mandeha. Raha venao Jesosy miteny hoe ianao reny mandeha dia mandana mandeha reny. Zavatra nafinatra tamin'ity lehilahy ity dia zao, lehilahy matanjaka be izy, ny tanany mihetsika, ny tongony mihetsika, fa ny masony reny jamba, ny sofiny mandray. Dia ozy izy ho ampiasaiko an'ny tompo izay ananako mba ahafahan'ny tompo mikasika an'izay tsy ananako, mba tonga an'izay tsy ananako tonga fananako. Mety ny tongony ny aino an'Andriamanitra ho any amin'ny fahary, ny sofiny ny aino ny tenin'Andriamanitra, ary ny tanany afaka nanasa ny masony sy ny momba azy rehetrarehetra. Azonareo fetra Kristy nanetsika variana amin'ilay tsy ananantsika dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay efa ananantsika. Tsy maninona fa sarobidy toko fa afaka mandeha eo, sarobidy sofiny raha maso ny voa dia rao Andriamanitra amin'izay mbola tsy voa. Ampanipohy an'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra mombanao mba ahafahan'Andriamanitra mameno ny fepetra amin'izay zavatra mbola tsy tanteraka amin'ny fiainanao tonga tanteraka amin'izay. Zay le tiako tenena amintsika hoe ny prinsipany fiasan'Andriamanitra ny fiainan'olona anankiray dia ny fanekeny olona io ampiasa an'izay zavatra efa nanany ho an'Andriamanitra. Ity lehilahy ity dia nanao tamin'i Jesosy tsy tao amin'ny tempolo fa teny ivelany. Ahitantsika ny andiny fefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny valo amin'ny telopolo raha vakitsika io jona toko fasivy eo. Ka ny fiafarany zavatra hita dia tsy maintsy fiankofana amin'izay, satria ao amin'ny efatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny valo amin'ny telopolo io izy lasa niankohaka tamin'i Jesosy. Ary Jesosy tsy tao anatin'ilay sakoka be, satria ilay olona rehetra mbola nanontany fa ahoana nahatonga anao jambe nakany amin'ny fariseo sadoseo, fa ta nandrasan'i Jesosy tany amin'ny sisitsisy ny tany izy. Dia rehefa ny eo izy mianaka dia hozy izy Jesosy taminy hoe fantatra hoe ianao ve mahafantatra misy nanomboka misokatra amin'izay le révélation. Ahoana fisokafan'le révélation? Dia teny aminao andro any rehefa tia no hafatra ho antsika tsirairay avy. Asa janona hatreo fahagagana ny fiaranao amin'i Jesosy, miombony ianao aminy. Ny feonanao amin'i Jesosy ny zava-dehibe, ary Jesosy liana ny halalanao azy. Amen. Ny aresy teny ivelan'ny tempolo Jesosy, zany hoe taorin'le fahagagana dia mbola mila fiainana manokana tamin'i Jesosy ity lehilahy ity. Ary mihoatra lavitra noho ny fahagagana ny andrasan'i Jesosy azy. Zao izy mila fantatsika fa ny finoana dia tsy hatreho fandraisantsika fahagagana, fa ny finoana dia fananantsika fahatsapana ho anaty lanja ny fiainana mazanak'Andriamanitra antsika. Misy finoana koa ato anaty Baiboly. Ao amin'ny bokon'ny Jana toko fahaenina dia jereo tsara, nisy nitady amin'i Jesosy amin'ny mofo fotsiny. Tonga ry zareo dia tonga daholo mofo. Toy izy Jesosy nafantatra n'ilay izy. Toy Jesosy nareo sisy manaraka tsy nonona ahitanareo famantaranao izy fa ninanareo mofo sisy dia vokinareo. Zany hoe misy zany nitady Jesosy mofo, ina ilay mofo fanasitranana fotsiny, tokantrano fotsiny, zavatra. Fa misy ny tena finoana takiany Jesosy amintsika, tsy le finoana azahoantsika zavatra, fa le finoana alalantsika azy sy ombonantsika aminy. Ny Hébreux toko farakely folo ny andiny voalohany. Raha tsika ny Hébreux toko farakely folo ny andiny voalohany.
zao ny voalaza ao fa ny finoana ozy izy a fa ny finoana dia fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina fa nehoana ny zavatra tsy hita io abrato faraky ny finoana dia ny voalohany io a ny sekoly ny fanomboan'ny finoana fa tsy io ny fanaperana hitakin'andriamanitra ny sekoly ny finoana finoana miorina amin'ny zavatra événement pragma ozy izy miteny grika na koa raha dika hoe zavatra mety hoe business koa ny finoana zany a amin'ny zavatra fotsiny mba tianana zanaka mba tianana promotion a isandratra dia eo amin'le tontolo ny zavatra ilaina ihany no mampifikitra antsika amin'andriamanitra dia zay mahatonga anao misy fotoana mitady an'andriamanitra tsy zay nefa mifanaperina tian'andriamanitra mitongavantsika amin'ny sekoly ny finoana aleo sika tsy mino no zavatra fa andaontsika tena ino no izy mitsy jesosy misy mila itsika jona tonga aloha dimy faharoaminy folo fa zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra ny finoana amin'ny zavatra ny finoana amin'ny zavatra manokatra anao azo zavatra fa ny finoana ny maha izy azy dia anovo anao ho tahaka azy lasanao lasa lavitra be atsika averiko kely ny finoanao amin'ny zavatra ny finoanao hoe mahavita zavatra izy dia tonga anao ilay zavatra avy aminy zavatra no azonao fa ny finoanao no maha izy azy n'andriamanitra dia mitora sy anovo anao hitovy endrika aminy ho tahaka azy zay nandray azy kanino azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra tahaka azy zany hoe ho vai miendrika tsika anahaka azy eo amin'le endrika mahazanak'andriamanitra azy rehefa nino azy raha zavatra fotsiny no antenaina dia azo ianao fa tsy mbola hijanona ho atreo tokony tantara-piainanao erahanao aminy fa tokony hitoetra ny fiangonana aminy satria tadidoiky famarinany ity ianao a raha zavatra no anantenanao an'andriamanitra mety azonao ny zavatra rehetra fa hijanona olony ratsy foana ianao mety be ny olona mahazo vola avy amin'i jesosy fa mitoetra tsy miova mahazo promotion fa ratsy toetra mananjavatra fa tsy miova mihitsy ny any anatiny rehefa ao jesosy ny finotsika dia ianao mihitsy no hovain' jesosy sady voatary ianao ohatra ny abrahama zay nanao ny abrahama i abrahama raha azo ny abrahama natao no teny tamin'andriamanitra hoe aleo ny zavatra rehetra mileko anao fa anao isahako velona dia natao zany fa andriamanitra nyzahatoetra ny abrahama hoe atraizany degré ny communion satria manateny fikesavandezabely mitaperanao fiainany abrahama andriamanitra ny olona tian'andriamanitra ny olona zavatra goavana ny olona tian'andriamanitra ny olona zavatra goavana dia zay olona manaiky hoentin'andriamanitra amin'ny sedra goavana koa mba azonareo ve fa ao anatin'ny tontolo mpijeroana sy fahatakanany maizy azy an'andriamanitra ny nanana sadaka sy mesaka sy amendina koa fa sahiana isotany ohatsika anaty afo ny safidy laforona afana ny pi zay akoaka misafidy volamena fa raha limité ny fahalalan'andriamanitra aloha ny akoaka kely dia nangataka famirapo ohatra n'lefa taolopino amin'izao fa izy mizirizily izy satria tsy amazovazy an'andriamanitra izy fantany lanja an'andriamanitra zany ny tena atao hoe ty ny tena fitiavana tsy hoe mahalala an'andriamanitra fotsiny fa samy anosorona ny ainy ao amin'ny fijoroana ho an'andriamanitra hatramin'ny farany raha ianao zay olo zay tikanao tiatarana zay mba samihafa ny fanoloran-tena ny olona manantena zavatra sy ny fanoloran-tena ny olona mahalala sy miomona amin'andriamanitra tsy mitovy ny olona mahalala azy dia samy manao maritiona ny ainy ho amin'ny fijoroana ho an'andriamanitra fa ny olona manantena zavatra rehefa tsy azo ny zavatra ilainy dia miova andriamanitra izy rehefa ao jesosy ny finoatsika dia ianao ny miova sady voatay ianao finoana ny angany abrahama zao tsika eritreretra ny tantarany abrahama ny hebreo toko araiky ambin'ny folo ihany ny 5 vetivety mijerentsika dia amarana amin'izay ihako finoana osisy ny tena manomboka hoe andiny fahavazafady finoana nanekeny abrahama rehefa nantsona iainga akany amin'izay tany ho azo olova ka dia niainga izy nefa tsy fantany hoe hoaiza leleny finoana no nivainana tany amin'ny tany lazay teny fikasana tony antanyn'olona mitoetra anday mba nisaka sy jakoba mpianamanovo zany teny fikasana zany taminy fa nanantena azo tanàna misy fanondrenana izy andriamanitra tompony antoka ampanao azy tena ndeha izy andanany dia mandeha amby tonga dia mandeha fotsiny ianao zany miaraka amin'andriamanitra tsy hoe mandeha anjambany fa ianao mahalala ao anatin'ny fo dia mahafantatra reo ny velasona meny jesosy ana tao anatin'io dia zao hoe
teo Andriamanitra nanao makety ny planina ny Jerosalema vaovao na sozavaiko satria Andriamanitra dia mpanefa ny fanirian'ny fonom-marina dia ho an'ny taranaka Abrahama ho fononany Jerosalema vaovao izy boky ny Apokalipsy satria nahoana rehefa ny teny Andriamanitra Genèse 12 hoe mandany ao dia mandeha mivoaka an-trano dia mandeha any dia iny zany izy mandeha io ka ihany mieritreritra izy rehefa nenan'Andriamanitra miteny any nitahiko anao dia zao saritany trano tsara tarehy tsy natao tanana dia hitan'Andriamanitra izy dia nanomana izy tamin'ny alalan'i Jesosy dia Jesosy misy tena Jean 14:3 aza malailo fonareo mino n'Andriamanitra ary minoako ao an-trano misy fitoerana maro raha tsy zany dia teny aminareo mihitsy fandeha amboatra fitoerana ho anareo tsy natao tanana ilay izy fa ny an-danitra nanaovan'i Jesosy izy ataovy amainy dia misy izy boky ny Apokalipsy napahitana ny Jaona ampidinina ozy izy ampidiny eto an-tany rehefa vita Jerosalema vaovao dia tsika ilay taranaka Abrahama ara-panasy amin'ny finoana hitoetra amin'ny toerana io fa tsy nisy io raha tsy nisy ity finoany Abrahama ity nahita trano tsy natao tanana dia teo Andriamanitra nahita ide hanamboatra trano tsy natao tanana ny an-danitra ho ampity création voalohany teto an-tany ny tonga dia Andriamanitra nidina nampisy ny zavatra tsy nisy ho tonga misy ny création faharoa potika ny tany esorina an-dranomasina fampidina satria avy any an-danitra ny namboaran'Andriamanitra azy Jerosalema vaovao ity an-tanina maro dia mampatatrareo mianaran'ilay tanàna vao miala eto sika hoe miala eto anao dia ohatratrany Abrahama ohatran'ny Lazarosy hiatratrany Abrahama io tsy hoe tonga ohatratrany Abrahama daholo tsika rehetrarehetra fa mianaran'ilay cité eo atratrany Abrahama anaran'ilay cité ohatran'ny hoe Paul ohatran'ny hoe trano Paul ohatran'ny hoe trano ngeza be hoe ohatran'ny hoe guest house zany ngeza be dia misy anarana eo dia ohatr'izay misy ilay cité ilay cité ray manontolo iny ny atao hoe eo atratrany Abrahama alleluia tsika zany rehefa tahin'Andriamanitra dia ampidirin'Andriamanitra eo amin'ilay toerana atao hoe ao atratrany Abrahama manaovy ianao tontolo sezaka ao anatin'ny fonao halala ny fitiavan'Andriamanitra anao jereo tsara vao nanomboka nahita amin'izay an' Jesosy ilay lehilahy dia nanomboka niteny amin'izay Jesosy taminy nanokatra Jesosy ny fiarahany tamin'ity lehilahy teo amin'ny Jona 7 mirakla ny fanomboan'ilay izy fa zao arakaraka tamin'ny voalohany le rangany tena misy le lehilahy tao hoe Jesosy zany hoe nataony hoe olona tsotra rehefa avy eo amin'izay izy nitombo tamin'ny fahalalana an'i Jesosy dia zao no natao mpaminany izy osy izy tsy fantatra fa mpaminany izy fantatra amin'izay hoe mpaminany avy eo indray Jesosy ny teny ianao hoe mino ny zanak'Andriamanitra fa misy Messia izy Jesosy dia mino eno izy mba inoko azy dia Jesosy zao manoloana anao zao izy tonga dia nikoky izy jereo amin'izay le degré ary misy révélation hitondran'Andriamanitra anao miainga amin'ny fahalalanao ny asany miditra amin'ny fahalalanao azy ary mifarana maha-olo vonjy anao zany hoe ny révélation dipa na lalina sy ambony indrindra ao amin'ny sekolin'ny finoana dia ny fahafahantsika miazo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fiombonantsika manana intimité profond na fiombonana lalina amin'Andriamanitra ary io nina mivoisinay zay tsy mamoy amin'ny fitoriana fahagagana satria raha fahagagana resahana vaky jobily tsika zao afaka misitraka zany tsika mandrapatonga farany to ary zany tena mitrotra aminareo fa tsy olo zany tsika mandritra nyity taona ity miomany ianao ahita zavatra tsy takatry ny saina be dehibe amin'ny fisehoan'Andriamanitra sy mifahaizananao fa ty mba engaviko alohan'ny amaranako nytoriteniko atao izay resaka amin'Andriamanitra isanany manana fotoana iombonana aminy atao izay mahatsara fihavarana anareo mianaka aza manao izay mampalahelo azy atao izay mifaly azy amin'ny fotoana rehetra tiany ianao ary tiany amin'ny fitiavana manak'izay za mino anao fazany fitiavana zany mampitomboan'Andriamanitra oampotsika satria Andriamanitra mahalala izay mahasoantsika satria ny révélation isehoan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia miankina amin'izay koa ny fahafahantsika misitraka ny heriny sy ny fahasarany amin'izay endrika isehoany amin'izao fandarovatsika ty ambanizao sadany toerana misy anao ataontsika Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy satria sy mankasitraka anao zay sotro indrindra tamin'ity takarivo ty fotoana manokana nafahanaina andray teny anao zay tsy angataka fahagagana aminao satria fantatro fa mikoriny zany amin'izao tonjobily zao Andriamanitra sanahy avy eo dia hokasianao tsy mila fametra an-tanina kory migatra fa tonga dia mivoaka rehefa maneno ny trompetra ny tonjobily
tonga dia mivoaka tsy mihena ampiambina fonjina amin'ny lehibe ny fonjina tonga dia mahazo mody any an-trano. Ny olona manana tany sy mpanofa tonga dia lasa tompo-tany. Ny olona manan-trosa tonga dia libra. Ho antsy raha avy izay tonga eto Andriamanitra ny tetonjobily ity mivavaka eto anatrenao. Ok, sitraka an'izany tsirairay avy. Ampahitao fity iaina mikalalana satria manompo anao. Ianao dia tsy malela olona anompolona mandritra ny 50 taona. Rehefa tonga ny taona fa 50 tsofina ny anjomara dia libra daholo ny olona. Asivy liberté Andriamanitra amin'izao tao-pakasitrahana zao. Zao ny tao-pasoavana fa anay miverina. Tsy tonga ianao hikondany anay. Ianao tsy maneso anay izany. Ianao tsy mandatsa anay izany. Fa ianao kosa nefa tia anay ho tafatoetry ny programa sy ampirisina teny ilana ho anay. Zany mahatonga anao samy mpiaro manaitra anay isan'andro isan'andro niverena amin'ny sitrapoko. Zanako, tiako ianao. Amin'ny fitiavana mandrakizay itiavako anao. Zany mbola paharetako ny famindrapoko anao. Tsy tiako ho very ianao. Tia lalanao amin'ny fotoana iverenako. Ary tena taonjobily ngeza be raha ny rehetra, amarana ny rehetra amin'izao tao-pasoavana izao dia nitsofana ny anjomara sy ny feonaraka an'izay eo bokon'ny Tesaloniana voalohany 2:7-8 dia amin'izay fotoana izay dia hovana vetivety izay ary tafiny tsy fahalovana ao aonao mandrakizay. Zany fotoana tena farany izay tsara indrindra ary andrandraina indrindra Andriamanitra. Mino fa nitsilay avy izay tonga eto mangentahita an'izany ihany koa ary mino an'izany tanteraka efa miandrandra an'izany izay. Androany ariva Jesosy mesama hery ho voninahitra aurery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Nao fandraisantsika mahazo toerana vetivety any. Halleluja. Yeshua. Anao teny gitara kely zany misy saraka vetivety. Fizarana ny manao hira kely nareo dia mizara fandraisana vetivety. Tsy maintsy mandresy sika miaraka amin'ny Jesosy sa tsy zany? Mandresy miaraka amin'ny Jesosy daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra.
Alléluia. Iatrika ny natabatsika eo mpitsangana. Fantatra aloha fa Jesosy tamin'ny alina zay namadiana azy dia nofo izy ny lohany nafa ny rosoly tamin'ny famonjena sy nikapohana azy. Dia izy révélation farany izay tsotra. Le olo-baovao manantena fiainana tsara lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Le ovain Jesosy amin'ny fotoana iverena dia olona miombona izay miantony communion. Mofo izay hitantsika dia tandindony tenany tompo. Ary ny kapoaka izay misy ranom-boloboka dia tandindony raha Jesosy. Magaga fa rehefa tao eden'Andriamanitra dia miteny tamin'ny Adama hoe aza ihinanana. Fa rehefa nanao fandraisana Jesosy dia miteny tamin'ny mpino indray hoe hano. Izany hoe izay nandrarana tamin'izany na saina nohaniny na boany. Fa maninona ny mahazo mihinana amin'izay? Rehefa vita fihavanana tamin'Andriamanitra tsika ka nandray azy ao anatintsika dia nipita ato anatintsika ny fiainany. Ary izay manana ny fiainany no azon'Andriamanitra vonjena sy hovaina rehefa tonga amin'ny fotoam-panomanantsika amin'ny endrika hita maso. Ny fiovanao zany ara-panahy efa tanteraka. Ny eo amin'ny aminy no ny andalam-panovananao Andriamanitra satria iny miara-miasa misafidy Andriamanitra. Fa ny eo amin'ny nofo amin'ny fotoana iverena dia hoy izy hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Hoy izany ny connexion mpanovananao hanangananao amin'ny andro farany dia miasolo ianao tsy ho isan'ny akora vovoka ny angana intsony. Tsy akora vovoka ny angana ianao fa akora koba.
sy ramboloboka miaingany ianao amina connexion spirituelle mifandray amin'ilay rany Jesosy sy nofy Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Dia ianao hoe matona anaiko tsy afaka maty Jesosy raha ohatra ka tsy nafindra tao anaty nofy daholo ny base de données rehetra. Dia talohan'ny hafatesana ozy izy hoe tia mitenako nefa izy eo tia mitenako zay. Dia devoly zany ventrany ilazay efa miredirety angamba Jesosy. Jesosy ny tena tia mitenako efa any daholo le tena tsy mety maty rehetra efa amil'izy. Dia zao zay na tonga Jesosy nihinana ny tenany niara-ninona tamin'ny tenatra izy talohan'ny hafatesana satria matory ao aminy ilay fahafahana anangana azy rehefa nafindrany ao anaty nofo melohan'ny fotoana atoreny na hafatesana. Mitsara le fahamarinana. Dia mohaniny Jesosy le izy afaka tenona amin'izay troisième jour miasa amin'izay le herin'ny tenany tena izy talohan'ny fotoana na hafatesana satria mitondra ny fahotantsika dia tsy maintsy maty. Noho zany tsy maintsy namindra amin'ny base de données Andriamanitra azy ao anaty mofo izy amin'ny corps anankiray. Dia rehefa avy eo mozy Jesosy tia mitenako. Za zany tsy tia intsony. Matoa zany miteny tia dia efa tsy tia intsony ahy zany. Satria tia le ho faty. Fa ato anatin'ny tia le tsy mety maty. Dia mahafantatra ao neny Jesosy 3 jours dia nitsangana izy. VTC ty mofo ty. VTC ty mofo ty. Jesosy miteny hoe hoaniny dikan'izay ny zavatra rehetra momba azy tena nataony ao anaty mofo. Izy tamin'ny andro fahatelo nitsangana. Atao nitsanganany tamin'ny andro fahatelo. Ianao amin'ny fotoana ivereniny amin'ny trompetra no vainy. Satria rehefa nandresy ka nijoro Jesosy tamin'ny andro fahatelo. Androany ampandeseniko ianao. No tsika isotran'i Jesosy. Tompo misotranao zay. Sotranao zay fa lehibe loatra ny fitiavanao any. Zany mahakasianana raha momba anay ray manontolo ary ho vaina Jesosy amin'ny fotoana farany. Momba anay ray manontolo ho vaina. Izay tokony hiova rehetra ao anatinay no any dia ho vaiko. Zavatra tokony raha misy aretinao dia sitrano. Raha misy fampahoriana dia afao. Ary ny fiainam-panany akolo indrindrindra. Natao manam-pahatsapana izay fisinzan'ny fiainana zany ato anatinay. Jesosy toby tamin'ny alazaina mandeha anazy tena indray mofo izy. Rehefa sotry izy dia vakina. Dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ho analoha so natao ho fampisarovana misorazy. Tahaka izany koa ny ranomoloboka. Ozy Jesosy hoe tia le fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo dia ny raha zany no famelana ny fahotanareo. Ka no vinanao vintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tomposika mandra-piaviny misorazy. Saotra Jesosy fa ny mofo sy ny kapoaka mofo no haninay ranomoloboka ny sotronay fa ny révélation dia maneho hoe manambara ny nahafatesanao mandra-piaverinao. Zany hoe ao anatin'izany ny fitsangananao. Neny izay rehetra Andriamanitra fitakarivo-tia tovy manam-pifaliana sy fanantenana izay. Fa tsy atao tany ny fanamperana momba ny fiainanay. Fiainao ilay Andriamanitra mpanatanteraka ny sosy mendrika rehetra tokony anay amin'ny fiainana hijoro anay amin'ny sitraponao mandrakizay. Mahofa any amin'ny lanitra ny tanao dia misoaran'Andriamanitra ny fonao ire manontolo. Makasitraka tompo fa tanteraka teto entona ny fotoana tamin'ny fitakarivo-tia. Izay ny raha ny menakavy kely reto no natotosa satria fantatray fa Andriamanitra ianao. Ianao ilay mifidy sy ny antso. Ianao koa mamboatra anay. Ianao mampijoro anay amin'ity taonjobily ity. Jesosy tsy haiko za tena manantena surprise tsara lavitra amin'ity tontolo ity. Tia fantatra fa hiasa ianao ary hijoro ao Andriamanitra lehibe sy mahery ianao eo amin'ny fiainan'ny zanakao tsirairay avy. Voninahitra ny eo anao reny mandrakizay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Antsika ity an-tanana mavibe ho an'Andriamanitra.